Misotranao misafidy anaraka ny fandarana Solanga eto amin'ny pejy vaovao 24/7. Miarahaba tompoko avy manao tomboky lahy. Vahintsika amin'ity anio ity andriamatoa Alexei Bouriac mpiandraikitra ny ambasaden'ny Russie eto Madagasikara. Miarahaba na tompoko. Добрый день. Добрый день. Я очень благодарю вас за ваше, что вы ответили на мое пожелание поговорить с вами. Да, Спасибо вам. Да, добрый день и еще раз. Mankasitraka indrindra izy amin'ny fanasana dia faly izy satria afaka miteny rosiana izy ankehitriny efa betsaka ny interview nataony teto Madagasikara fa tamin'ny teny frantsay fa faly kosa izy hoe androany izy afaka miteny amin'ny teny rosiana. Mankasitraka. Я тоже очень рад, чтобы мне было поговорить по-русски. Вы прекрасно говорите на русском языке. Eny ary anomboka amin'ny fotoantsika isika moa zany dia misy ny fandikan-teny ho arahantsika eto. Efa firy taona moa zao ianao no teto Madagasikara andriamatoa Efa ho 10 taona izay napetrahany teto. Tsy misy ambassadeur zao nareo. Ahoana moa fomba fanendrena ambassadeur rosiana aty amin'ny firenena tahaka ny Madagasikara? Ну, сейчас вы абсолютно правы. Ankehitriny aloha dia mbola tsy misy ambassadeur fixe izahay fa zaho no mandimby misolo toerana ny ambassadeur ankehitriny fa efa miandry izahay fanonona ny fanendrena ny ambassadeur vaovao avy any Russie. Ary taorina ny 10 taona nisy ny fiaraha-miasa ny Madagasikara sy Russia dia anisan'ny nampiakatra an'izay fiaraha-miasa zay dian'ny PRRM ny colonel Michael Randrindrina tany Russie farany teo. Misy ainga avao ve eo amin'ny fiaraha-miasa ny Madagasikara sy Russie teo? Да, Ilay visite officielle, fitsidiana officielle zay natanterahany président-ny filofan'ny fanavaozana eto Madagasikara Randrianiriny, colonel Randrianiriny dia voalohany indrindra teo amin'ny tantarany fifandraisan'ny Russia sy Madagasikara izay efa naharitra 10 taona ny tsidian'ny filohan'ny firenena malagasy zany tany Russia. Tsara ihany koa ny fieritreretana fa hoe io fitsidiana tany Russia io fitsidiana officialy izay nataony tany dia fitsidiana voalohany officialy nataony colonel Randrianirina nandritra ny fitondrana izay nanomboka efa-bolana lasa izay. Io ny fitsidiana officialy voalohany no tanterahiny. Izay no safidianana ny Russia. Inona ny dikan'izay hoe fitsidiana officialy voalohany nataon'ilay président tany ivelan'ny Madagasikara? Inona ny fandraisanao an'izay? Ну, во-первых, ny fanatanterahana an'io fitsidiana voalohany officialy io dia fanehoana ny fifandraisana politika maneran-tany izay kasain'ny Madagasikara atao. Izany hoe misokatra bebe kokoa monde multipolaire ny fitondrana ankehitriny. Nosafidiny Russie izay voalohany fitsidiana voalohany officialy ary mbola manantena fa misokatra bebe kokoa ho amin'ny firenena hafa. Ohatran'ny fahazahoako azy moa nanararaotra ve Russie amin'izao fiovan'ny fitondrana teto Madagasikara zao ka hoe andao hosarangotiny Madagasikara tahaka ny tany Mali, Burkina Faso sy Niger. вы знаете, Tiako ambara mahakasika ny zava-misy ankehitriny any amin'ny continent africain dia manana antony goavana bebe kokoa ireo zava-misy ankehitriny ireo. Zavatra miseho amin'ny ankapobeny ireo zavatra misy any Afrika ireo. Misokatra bebe kokoa amin'ny système multipolaire ankehitriny eo amin'ny sehatry ny politika sy eo amin'ny sehatry ny ekonomia ihany koa ny sistema rosiana. Ilay fanapahan-kevitry ny président-ny Madagasikara izay andeha hitsidika ny Russia dia voamarina tsara tanteraka izay fanapahan-kevitra izay. Zay fampafantarana tiany président colonel Randrianirina natao tany zany dia manamarika ny fitiavany fanovana ny zava-misy eto Madagasikara. Tiany hivelatra bebe kokoa Madagasikara ka izay no antony nisokafany tamin'ny fifandraisana amin'ny Russia. Fa naninona ny teo aloha ny fitondrana teo aloha ny fandimby
tsy nisy an'izay fa ity fitondrana ity amin'izao fotoana no nahatonga an'izay. Angamba ny eritreritro dia hoe efa betsaka ireo projet tetikasa izay miangona tao amin'ny Russie tiana ho ampiasaina ho ampiarina eto Madagasikara ary miasa miaraka Madagasikara dia fotoanany izao ahafahana mifanantona, ahafahana mifandray mba ahafahana manampy an'i Madagasikara hampandroso ny firenena. Eo amin'ny lafiny maro izay fifandraisana tiana ho atao izay tsy ny resaka ara-tafika ihany fa ao anatiny eo ihany koa ny fifandraisana ara-ekonomika, ara-tsosialy sy ny maro hafa ihany koa. Mieritreritra ve Russia ianao Andriamatoa na chargé d'affaires hoe andimby ny tandrefana ary manokana amin'izany ny frantsay amin'ny fifandraisana amin'ny Madagasikara. Izany hoe i Russia tsy mba nieritreritra n'izany hoe ifandimby amin'ny firenena hafa izany fa ny fifandraisana eo amin'ny Russia sy Madagasikara dia natokana bazena tamin'ny hoe fifandraisana azahoany rotonta tombotsoa. Zay akory tsy mieritreritra hoe hiala amin'ny firenena hafa ny Madagasikara fa ny fifandraisanay dia azahoany rotonta tombotsoa. Zahay tsy manohitra ny hoe hiara-iasa amin'ny firenena hafa i Madagasikara, zoan'ny Madagasikara tsara izany ka dia ajainay izay safidy izay. Tsy misy conflit d'intérêt zany entre eo amin'ny Russie sy Frantsa ohatra mahakasika amin'ny Madagasikara manokana. Raha resahana amintsika manokana ny resaka ekonomia dia tsy mahita izy hoe aiza no mety hisy ny conflit d'intérêt amin'ny Russie sy Frantsa. Madagasikara dia firenena manan-karena dia za mieritreritra hoe ny firenena maro samihafa dia mahita ny toerany ahafahany miara-miasa amin'ny Madagasikara avokoa. Efa lazainao tao le hoe ny tena hitan'ny malagasy Andriamatoa diplomate dia ilay Russia dia resaka fitaovam-piadiana sy resaka miaramila ny tena ahitan'ny malagasy. Zao misy roetsy ny ambany malagasy nofanina reo miaramila Russiana. Zay tena hita malagasy fa ny ankoatr'izay tsy dia mahita loatra aloha. Да, вы правы, действительно. Mivamarina tokoa izany Andriamatoa izay fampianarana fampiofanana ny tafika malagasy izay tanterahany tafika Rusiana ireo spesialista Rusiana izay dia manaraka ny fifanaraha-piara-miasa izay nosoniavina tamin'ny taona 2020 sy 2021 niarahan'ny ministera rotonta. Tiako marihana bebe kokoa fa Russia dia afaka miara-miasa amin'ny Madagasikara amin'ny sehatra hafa koa fa tsy voatery izay ihany. Ny tena mamaky amin'ny malagasy mitokotrana iny Andriamatoa resaka energie. Malaza be Russia hoe afaka mamatsy energie manorina zavatra eto Madagasikara amin'ny resaka ady fampandehanana ny herinaratra. Mbola tsy mahita zatra loatra aloha hatramin'izao. Да, вы абсолютно правы. Ja, marina tokoa izay teninao izay Andriamatoa Johary fa io resaka energia io dia efa voaresaka tany Russia nandritra ny fitsidiana nataon'ny filoham-pirenena ary efa voaresaka ihany koa eny fa na dia tao alohan'ny fitondrana izay misy ankehitriny ary. Да, у России есть. Hainy marina tokoa fa hainy Russia tsara izay resaka teknika izay manana fahaizana manokana mahakasika ny energia ny hydroelektrika ny Russia ary fantatry ny be sy ny maro fa manana fahaizana manokana ihany koa mahakasika ny atomika. В настоящее время мы обсуждаем nucléaire moa zany. Ja, nucléaire. Да, в том числе. Ireo karazany telo ireo dia mitsinjara amin'ny projet ngeza be anankitelo. Длительности реализации этих проектов. Самое быстрое. Ny aingana indrindra ao anatin'izay dia ny fametrahana groupe électrogène ngeza indrindra tsinjaraina eto Madagasikara. Генераторов. Что касается. Mahakasika ny resaka hydroelektrika sy ny énergie nucléaire indray dia somary mandany fotoana bebe kokoa izy io eo amin'ny fanomanana, eo amin'ny fanatanterahana sy eo amin'ny fampiasana azy ka izay no projet mbola à long terme azy. Resaka minina indray raha ohatra ka azontsika resahana mahaliana ny Russia ve ny
arena kibon'ny tany eto Madagasikara. Да, вы знаете, уже efa nisy tokoa ireo projet izay mitanterahana goavana mihitsy izay nokasain'ny Russie tanterahina fa malheureusement tsy tanteraka izy ireo fa nisy ny sakana vitsivitsy izay nanakana ny fanatanterahana amin'ireo projet ireo. проекты не смогли развиваться. Afaka miresaka kely momba ny kroma avy ianao Andriamato diplomate. Ну, вы знаете, это, к сожалению, malheureusement mbola tsy tanteraka mbola tsy naomby tamin'ny fiaramiasa teo amin'ny Rosia sy Madagasikara izay efa natao teo aloha izay fa efa manam-pikasana andalina bebe kokoa mahakasika an'io ny firenena rosiana. мотивированы тем, чтобы развивать этот проект. Fantatrao hoe misy problema mihitsy zao eto Madagasikara momba ny resaka kroma io ary misy olona miditra ponja mihitsy amin'izao fotoana. Да, это очень... Ya fantany tsara mihitsy ny fisian'izay ary indrisy malahelo izy fa izay moa ny vokatry le fiaramiasa izay ny tiany ambara tamin'le hoe misy lafiny maro samihafa tokony diniana ara-ekonomika io resaka fitrandrahana io. И что еще более печально, Ny tena mampalahelo amin'le izy dia voapiditra tao anatin'le resaka ireo malagasy tsotra izay mpiasa tao tsy manantsiny miasa tao kanefa dia noho ny faharavan'le orinasa dia very asa tanteraka izay malagasy niasa tao. и также Ny tena mampalahelo ihany koa dia betsaka ireo investisseur rosiana mpamatsy vola rosiana izay nanary vola betsaka tao anatin'ny fanatanterahana an'io tetikasa io. Fa zaho izy mihitsy manantena fa rehefa vonina ny rotonta dia afaka manatanteraka tsara tetikasa izay mety ahitana vokatra tsara ho an'ny rotonta ihany koa. Izay marina fa ao anatin'ny fanohanan'ny fireneny fanjakana tokony anatanterahana izany. Inona ny arena kibon'ny tany hoe mety mahaliana ny rosiana zao eto Madagasikara cobalt tsy fantatro. вы знаете, Ny tiako amafisina aloha dia ny eto dia hoe Rosia ihany koa dia firenena tena manan-karena. Zany hoe tsy mila ny arena kibon'ny tany malagasy zany. Amin'ny fomba hafa indray no mety hijereny an'le fiaramiasa amin'izay eo amin'ny sehatra io. Zahay dia mivelatra amin'ny projet vaovao sy ny proposition vaovao ihany koa. Toy an'i Madagasikara ihany koa dia zahay mitady fiaramiasa izay azahoan'ny rotonta tombotsoa. Rosia dia manana arena, manana teknika afaka ampiasaina be dia be, eny fa na dia eo amin'ny sehatry ny fitrandrahana, eo amin'ny sehatry ny fanatanterahana mba ahafahana manampy amin'ilay tetikasa. и мы как посольство, Ambasady anay dia zahay te ahita vokatra tsara amin'ny fiaramiasa toy izay eo amin'ny rotonta izay ny mahatonga anay te hitrandraka bebe kokoa amin'io sehatra io eto Madagasikara. Andriamato Ambassadeur, amin'izao fotoana zao tsy haiko nefa mitsangana zay le hoe chambre de commerce Madagasikara Rosia fa be dia be ny mpandraraha malagasy te hifandray amin'ny rosiana. Inona mbola mampitaraiky an'izy ohatra misehatra ny fambolena zao ohatra hoe fanondranan'ny malagasy voankazo na reny vokatra samy hafa reny any Rosia, inona mbola mampitarazo zany. ну, на самом деле, в прошлом году Efa tamin'ny herintaona no nisokatra io chambre de commerce Rosia sy Madagasikara io izay sokatra ofisialy amin'ny 17 ny volana martsa amin'ity taona ity izay anasanay anareo ny fanondronana azy. 27 марта посольство. Andeha ho tantaraiko anareo kely tantara fohifohy mahakasika an'io. Вы можете увидеть Raisiko ohatra ny lafarinina izay tonga eo amin'ny tseranatsambo ny Tamatavy izay toerana tsy mamokatra azy mihitsy tonga ohatra ny lafarinina. стран, где она никогда не производилась. Точно так же, как и Toy izay ihany koa ny hoe litchi izay vokatra eto Madagasikara kanefa ahondrana makany Rosia dia ohatra ny mahita ny hoe litchi avy eto Madagasikara tonga ny Rosia no mahita ny lafarinina rosiana tonga eto Madagasikara. Noho ny tsy fahatomombanana aloha hatreto ny resaka logistika dia mety manana fahasarotana bebe kokoa ny fanondranana entana na makany na makaty ka voatery tsy maintsy mandalo firenena roa na telo mihitsy vao tonga amina toerana anankiray ny entana afarana na ahondrana.
azo lazaina ihany koa hoe anisan'ny mampitarazoka azy dia ny fisian'ny sanction izay misy ankehitriny amin'ny Russie ataon'ireo firenena tandrefana dia ireo no mampiato na indrindra ihany koa mampahela ny fiara-miasa eo amin'ny resaka fanondranana toy izao. Izy akory tsy hoe atao sakana be tsy ahafahana manatanteraka an'ilay asa ny fisiany zareo fa ataontsika hoe manelingelina sy mampitarazoka an'ilay fiara-miasa Madagasikara fotsiny ny fisiany zareo eo fa azo dinihana ihany ny fanondranana sy ny fanafarana entana ampitoviana ny vidin'entana eto any Russie sy eto Madagasikara. Nga moa tsy azo eritreretina Andriamato Boriaka hoe Afrika Atsimo zao mpikambana anaty BRICS dia mba any ampandalovina lay entana dia tonga ny Russie na tonga aty Madagasikara. Ну, я не хотел бы углубляться в технические. Tsy te hiditra lalina be loatra amin'ilay resaka teknika moa ao amin'izao fotoana izao fa ny azoko ambara dia hoe efa misy solution tsy maintsy ahita vahaolana izahay efa misy solution eritreretina dia efa eo andalam-panatanterahana azy ankehitriny. Mety manana taremarika avy ianao ohatra hoe litchi avy eto Madagasikara alefa ny Russie firy taonina ny vitan'ny Rosiana za mantsy naheno hoe lanin'ny Rosiana daholo ny litchi avy eto Madagasikara isaky ny nisy saison vao isaky ny saison. Ну, к сожалению... Malheureusement, sarotra be no manome taremarika précis amin'izay zavatra izay noho ny antony izay efa nolazaiko anao teo hoe logistika izay mbola ahitana olana ankehitriny. Fa ny azoko ambara dia ankoatran'ilay litchi dia afaka manondrana zavatra betsaka ihany koa Madagasikara toy ny cacao, ny vanilla sy ny zavatra maro hafa ihany koa. И не только. Tsy mahakasika an'izay ihany fa za zao ety ozy mahita eto Madagasikara dia mahita karazana automobile marika Rosiana toy ny gaz, ny OAZ, mahita ihany koa Lada izay sehatra anankiray ahafahana miara-miasa mifanakalo ihany koa io sehatra sehatra anankiray io. Fa hita tsapako ihany koa fa afaka miara-miasa ihany koa ny Madagasikara amin'ny sehatra brillante izay fatatsika sy hitantsika voaingana tany Russie. Misy ihany koa automobile tsotra afaka ahondrana avy any Russie izay tsy andaniana zavatra betsaka fa mora ampiasaina eto Madagasikara. Efa misy électronique moa ny Rosiana? Misy voiture électrique? Efa misy fa tsy azo atao hoe efa betsaka satria mifantoka bebe kokoa amin'ny resaka famokarana ara-pomba Rosiana zany ny mpamokatra Rosiana eo amin'ny resaka tradition. Ka nareo moa be solika raha teo dia tsy mety tsy rototra nareo amin'ny resaka hoe ferova ohatr'izay. Вы знаете, я... Betsaka ny zavatra azoko ambara raha mahakasika ny resaka fampiasana ny automobile électrique ohatran'izao satria eny fa na dia hiresaka hoe firy litre ny mandany automobile anankiray ary na ihany koa hoe firy ny trandrahana amin'ny firy litre ny pétrole no trandrahana amin'ny famokarana automobile anankiray be dia be ny azo resahana mahakasika an'izay fa za aloha dia tsy mahita zay tena hoe azo raisina amin'izay fa ny hitako dia tsy dia manana effet écologique firy ny fampiasana ny automobile électrique izay vokarin'ny zareo tandrefana ankehitriny. Hitanay ankehitriny raha jerena ny tarehimarika izay misy ankehitriny any Europa efa betsaka miamitombo anefa ny fangatahana mahakasika an'io automobile électrique io any Europa. Ya, hiresaka kely momba ny Russie sika sy ny ady any Ukraine. Ny Rosiana moa dia miteny hoe tsy ady io fa opération militaire spéciale raha tsy diso izay. Raha mety aminao dia andeha hazavaiko hoe inona no antony mahatonga anay mampiasa an'izay terme hoe opération spéciale izay. Поскольку мы считаем... Zahay dia mandray an'ilay ady hoe ady miaraka amin'ny firenena amin'ny vahoaka ukrainiana fa tsy miaraka amin'ny firenena ukrainiana.
Как я уже сказал, Россия... Araka ny efa lazaiko dia Russie dia firenena manan-karena sy firenena ngeza be ka izahay dia tsy mila ressource avy any Ukraine mihitsy. Цели этой операции... Ny tanjona amin'io ady io dia efa nofaritan'ny président an'i Russie Vladimir Vladimirovich Poutine. И они... Izy io dia mifantoka bebe kokoa amin'ny fametrahana ny sécurité ao amin'ny firenena rosiana sy ny fanalana ny démilitarisé, fanalana ny ady ara-tafika amin'ny Ukraine. К сожалению, Украина Malheureusement, ny Ukraine dia nahazo fanohanana armement avy any amin'ny ireo firenena tandrefana dia io ara dia nitatra hatrany amin'ny OTAN mihitsy ny fiara-miasan'ny Ukraine sy ny tandrefana ka anisany mampihitatra bebe kokoa an'ity ady izay hatrehany ity. Мы рассматриваем НАТО как абсолютно... Amin'ny fomba fijerinay dia ny alliance iarahan'ny Ukraine sy OTAN dia tsy resaka fanolorana ny sécurité internationale mihitsy fa mifantoka bebe kokoa amin'ny resaka agression politika maneran-tany. Первая волна... Tamin'ny voalohany dia io alliance io dia niantraika bebe kokoa tamin'ireo firenena balta izay teo akaiky teo kanefa ankehitriny dia mihitatra makany Ukraine ilay zava-misy. Ny faharoa azo marihina dia eo amin'ny resaka dénazification. Нынешний режим... Ireo fitondrana ankehitriny izay misy ao Ukraine dia manana fifandraisana sy fanohanana bebe kokoa avy amin'ireo firenena tandrefana. Tsy manafina mihitsy ny zavatra misy miaraka amin'ireo mpiara-mitolona aminazy izy ohatra hoe Butler, Chowich. И это абсолютно... Ny fifandraisan'ny zareo zany dia somary ahitana agressivité kokoa satria nanapotika ny tsangam-baton'ny firenena rosiana izay nisy tany izy toy n'ireo tsangam-baton'ireo poeta toy ny poeta Pushkin. Русскоязычному населению... Malheureusement tsy navelana ampiasaina ny teny rosiana tao amin'ny firenena Ukraine satria nolavin'ny zareo ny fampiasana izany eny fa na dia ho androm-ponina rosiana mipetraka any aza. Nisy ihany koa ny agression tao amin'ireo fivavahana ara-pinoana tany Ukraine, anisan'izany ny fivavahana orthodoxe. Поэтому... Ka izay indrindra no ahafahany miteny hoe ny olona miteny rosiana kanefa orthodoxe dia tokony manana zo andeha hivavaka any amin'ny fiangonana orthodoxe izay miteny rosiana. Zo an'izany ary rariny raha toka manao an'izany zareo. Io anisan'ny tanjona voalohany na tonga n'ilay opération militaire. И дело в том, что... Tao ihany koa ny fangatahan'ireo firenena izay manakaiky ao anatin'ny firenena rosiana, ireo villa ao akaikin'ny firenena ukrainiana toy ny Donetsk, Lugansk izay nangataka manokana ny hoarovan'ny rosiana. И мы, конечно, не можем допустить... Izay akory tsy afaka ny hijery fotsiny an'ilay conception ny tandrefana ankehitriny ny hoe fananganana ilay atao hoe anti-russe tao Ukraine. И в этом контексте я... Izay no ankasitrahanay indrindrindrindra ny andriamatoa filoha ankehitriny, malagasy ankehitriny, ny nisafidy nio neutre manoloana ny situation misy ankehitriny. Foty fanontaniko tika dia mba fokoa ny amalinao azy raha tsy madiso. Roviny io zava-mitranga ny Ukraine io, za tsy teny zany hoe ady satria adzaiko ny fomba fiteninao azy. Roviny io no hijanona rehefa tsy atsony ve ny filohan'ny Ukraine Zelensky sa rehefa azon'ny Russia izay tany tiany alaina na sa rehefa tsy ao amin'ny OTAN itsony rehefa tsy alaiky hiditra ao amin'ny OTAN itsony i Ukraine. Ну, здесь как бы... Efa voatononao daholo le tanjona rehetra ny tanjona tadiavan'ny président anay angamba fa dia manamafy fotsiny sisany ataoko eto. Поэтому здесь мне остается только подтвердить. Afantanana farany tompoko momba ny ady any Moyen-Orient amin'izao fotoana izao. Toetra ny mihaino iny fotsiny Russie fa tsy manampy an'i Iran.
Ну, я бы не сказал, что... Tsy azoko lazaina hoe mijery fotsiny zahay fa vao aingana izahay dia nandefa fitaovana nucléaire nakany Iran. И с samого начала мы... Eny fa na dia tany am-boalohany ary izahay dia nanohatra ny zava-misy any Iran izay nandefa nanomboka tamin'ny bombardement tao amin'ny ville-ny Iran ka nahafatesana ny filoha mitarika ny Iran mihitsy. Народу в связи с этим. Misaotra tompoko. Да, спасибо большое. Misaotra. Я вам еще раз благодарю за приглашение и счастливо вам. Да, спасибо вам большое и рад сотрудничеству с вами. Tapitra ny fanaratsika veloma tompoko.